Efa tsy mifidy taona intsony izao ny fikabariny raha toa ka olona efa somary nahazo taona no misehatra izany tany aloha. Zava-dehibe hoy nambara ny fikambanana pinga ny fahaliana ny tanora miditra ao anatiny ity sehatra ity izay manome lanja ny teny malagasy eo ihany koa ny kolontsaina malagasy. Na izany aza dia mbola maro ireo tsy manome lanja ny fikabariny ka anisan'izany ireo orinasa. Eo ihany koa ny tsy fahampiany fanohanana ataon'ny fanjakana malagasy ho an'ireo izay misehatra aminy. Efa hitanay moa zany zao fa tena miroborobo le resaka momba ny fampianarana kabary efa miezaka daholo ny olona rehetrarehetra. Ny tsara alohany zao resantsika dia hisorana zany ny mpihay anay ao anatin'izay satria isaky ny 15 volana janoary dia misy fizarana ny ataontsika hoe maroboninahitra dia efa hisorana izy ao anatin'izay zavatra rehetra izay. Ny irariana zany dia mba hitohy izany fizarana izany dia hita hoe dia mbola velona le olona dia ankasahana ny zavatra omena azy. Ny olana zao zany dia mila tokony misy tosika mihitsy anatin'izay. Ny sasany ary asiana tosika tokony misy tosika ho an'ireo izay hita zany fa tena manandratra manosika ny ataontsika hoe kolontsaina ao anatin'ny zavatra izay satria ireo kolontsaina ireo tena miezaka mihitsy ireo atsy manampy fa samy miezaka ho an'ny tenany manokana zareo dia mba izay zany tena fangatahana tsara indrindra. Ny etaeta manaraka ihany koa dia ny amin'ny resaka momba ny ataontsika hoe ny makany amin'ny birao sy ny lalàna any amin'ny birao rehetrarehetra reny amin'ny teny farantsay daholo ankamaroany reny. Raha tena tsitsakitsika indrindra dia mba maniry zany izahay mangataka izahay ao anatin'izany koa mba ho avadika ho teny gasy daholo reny lalàna rehetrarehetra reny mba ho fantatry ny olona rehetrarehetra ihany koa. Ary ao anatin'izay ihany koa ny mpandraraha rehetrarehetra ihany koa dia anaovana antso satria ny mpandraraha mantsy amin'izao dia teny farantsay ihany vao raitsy ny miasa ao aminy. Fa ny amin'ny resaka kabary zany dia lasa tsy tediavan'asa zany le kabary, tsy ilain'le orinasa zany resaka kabary nefa ny tena kabary ny fampandrosoana tsara ho an'ny firenena, fampandrosoana ho an'ny orinasa, ninona zavatra mandeha, ninona zavatra atao dia tsy afa-miala amin'izany kabary zany isika. Marihana fa isa-taona dia misy hatrany fanadratana mpianatra mpikabary izay ataon'ny fikambanana pinga izay atao isaky ny volana jona. Tafiditra manokana ao anatin'ny fankalazana ny iray volana ny fanandratana ny teny malagasy. Tamin'ity taona ity dia mandidana ny 700 mahery ireo mpianatra mpikabary izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy. Izy ireo izay navita fiofanana tao anatin'ny 10 volana. Efa maro ireo nahazo an'ilay antsoina hoe kabary satria raha nandritra ny 0 taona izay zany izahay zao dia 500 ny betsaka indrindra, 700 ny atenatena, ny 200 ny farankely indrindra. Nandritsy ny ataontsika hoe ampitomboantsika anohany amin'ny 12 zany efa betsaka zany hoe efa betsaka zany. Kanefa ihany koa mbola betsaka ny asa tokony ho atao. Zany hoe mbola misy asa tokony atao dia miezaka foana zany izahay ao anatin'izay zavatra izay fa nahazo vahana zany ny kabary amin'izao noho izay lasa nahavakoka iraisam-pirenena ny kabary izay. Ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro moa no raim-piany ireto mpianatra izay nasandratra ireto. Izy ireo izay misalotra ny anarana hoe Voromahery, andiany fa 17 navoaka ny fikambanana pinga.